Androany isika dia hijery olona telo nanohatra an'Andriamanitra ary hitantsika hoe inona ny zavatra nahazo azy ireo. Noho izany manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany aorianan'ny jenerika. Miarabantsika rehetra tompoko amin'ny tonga soa anatin'ity vidéo ity mino fa salama tsara ianao. Hijery olona telo isika nanohatra an'Andriamanitra ary hitantsika hoe inona no nahazo azy. Voalohany, Thomas Andrew. Izy io no namorona ny sambo Titanic. Dia izao no lazainy Thomas Andrew hoe mino ve nareo fa iletika io sambo namboariko io fa na Andriamanitra ary dia tsy afaka handetika an'io. Hitantsika nytoy any tantara avy eo. Faharoa, Yuri Gagarin. Io lehilahy io no olona voalohany nandeha teny amin'ny espace. Dia rehefa nakeny amin'ny espace izy teny amin'ny tsy taka-maso teny dia ozy izy tsy nahita an'Andriamanitra ary rehefa tsy nahita an'Andriamanitra teny amin'ny lanitra teny dia tsy misy zany Andriamanitra. Taona vitsivitsy taty aoriana maty vokatry ny loza izy. Fahatelo, Tancredo Novaes. Izy io dia lehilahy malaza candidat hirotsaka filoham-pirenena. Dia ozy izy raha mahazo vato 10 hetsy n'Andriamanitra ary ozy izy tsy afaka anakanana ho lasa filoham-pirenena. Dia lany izy ary nahazo vato mihoatra ny 10 hetsy. Raha iandro taloha nanokanana nahazo filoham-pirenena narary mafy izy ary maty. Andriamanitra tompo dia misy ary Andriamanitra dia tsy azo toerina. Ary hitantsika ny vokany ratsy. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia manasa anao i-like i-commenter reny rehetra ireny dia afantarana hoe fa tianao ilay izy dia raha mbola tsy abonné ny page ianao reny rehetra ireny dia afantarana hoe fa tianareo ny zavatra ataonay dia misaotra anareo manaraka hatramin'ny page manome fotoana antsika amin'ny herin'ny 12 indray veloma tompoko.